Misy fomba ny devoly anankiray izay tena ampitandreman'Andriamanitra antsika mihitsy ry havana arak'izay voasorany ao amin'ny obolana fafito eo amin'ny 1440 eo ka hatramin'ny 720 tahaka izao ny filazany azy ny anaran'i Jesosy. Koa miaino ahy ianareo anaka ary tandremony ny teny aleoko ny vavako. Aoka tsy hivilo any amin'ny lalany ny fonareo ary aiza manio any amin'ny alehany, fa betsaka no naripany ka maty ary marobe ny efa matiny. Ny tranony dia lalana makany amin'ny fiainantsika, eny midina ho any amin'ny efitranony fahafatesana. Amen. Ny afatra izany dia izao, misy lalana tena mampidi-doza izay ambaran'Andriamanitra mihitsy hoe aza andehanana akory, fa mitondra any amin'ny fiainantsika izy ary midina ho any amin'ny efitranony fahafatesana, asa raha fantatrao izany atao hoe efitranony fahafatesana izany, dia tsy inona izany fa ny fakapanahy. Ny tena fanontaniana mipetraka amiko tsy aminao matetika ry havana dia hoe misy fomba tokoa ary ve tena mahomby azahoana mandrisy ity atao hoe fakapanahy ity, fa io izany no tena fosotra amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Ny valiny dia izao, tsotra ihany ny tsy mihaino azy ary tsy mandeha any amin'izay lalana sainy aleha. Ilay fakapanahy izany natao handosirana mihitsy fa tsy hoe noana na hoeritreretina na saintsainina akoriny, fa raha vao mihaino azy fotsiny ianao dia tsy maintsy roboka ao ianao. Misy teny ity izay vakiako aminao, kanefa mialohan'ny hamakiko azy dia tiako hazavaina kely ihany aloha le heviny izany mba ho fantatsika tsara ilay tiany ho lazaina. Eto amin'ity andalan-teny vitsy izay vakiako ity dia naka ny endriky ny vehivavy ny devoly eto, izany hoe ilay menarana fahiny tany Edena izany dia tsy menarana intsony indray izy eto fa vehivavy no endriny eto. Fa ny fomba fiasany dia tsy misy hafa amin'ilay fiasany tany Edena ihany, mandrebireby amin'ny teny malefaka. Izay ny fakapanahy, ka izay manaraka amin'ny feoany dia latsaka ao anatin'izay ilay fahafatesana voalaza izay. Obolana fafito ihany, 150 sy ny manaraka ny anaran'i Jesosy. Noho ny takariva hozy izy ilay somambisamby iny dia sy tamin'ny alina efa maizina dia indro nisy vehivavy nitsena ilay tovolahy, sady manao fitafiny janga no mifetsy-po, sady vavana no maditra, tsy mahajanona ao an-trano ny tongony, fa vetivety mby eny an-dalambe izy ary vetivety mby eny an-tsena ary mamitsaka eny anjoron-trano rehetra eny izy. Ka dia nisavika ilay tovolahy izy ka nanoroka azy sady nisolatsolana taminy ka nilaza hoe efa nivoady anaty mpihavanana anao fa anaty mpihavanana aho ary androany no nanefako ny voadiko, ka dia nivoaka hitsenanao mba hitady fatratra ny tarehanao ka dia nahitanao tokoa. Ny fandriako efa nasiako firakotra tsara dia lambam-pandriana misoratsoratra voafoly avy any Ekipta. Efa norarahako zava-manitra ny fandriako dia miora sy azo manitra ary avozo manitra. Andeha aoka isika hivoaka ity ambara-pamarain'ny andro, aoka ho feno fahafinaretana amin'ny fitiavana isika, fa tsy ao an-trano ny lehilahy fa lasa ny vahiny lavitra izy, ny kitapom-bola efa nentiny any an-tanany ka tsy mbola hody izy mandra-pafen'ny volana. Tamin'ny teny maro no nampanekeny azy, tamin'ny fandrobonin'ny molony no nitaomany azy, ary hitantsika eto ry havana ka dia nandeha nanaraka azy niaraka tamin'izay ilay zatovo tahaka ny omby entina ho vonoina ary tahaka ny adala ho gadrana.
ambara-piborokany le fipoy amin'ny atiny ary tahaka ny vorona mipoaka ny fandrika fa tsy fantany hahafaty ny aina izany. Eto ry havana dia misy tsy ambaratelon'ny Satana izay avoaka n'ity teny renesitsika ity. Tsinony izany fa ay ity vehivavy izay mody malefaka sy manao akanjo ny janga ity, le devoly izany, miseho aminao amin'ny endrika vehivavy tsara tarehy, mandambolambo anao ay ozy izy efa misy gadra eny an-tanany sy le fipoy izay ho atsatony aminao raha voarendrika eo amin'ny teny lazainy io ianao, ary amin'izay tsy sangy anao izy fa amono anao ho faty. Tahaka izany ny fiasan'ny Satana amin'ny fiainantsika rehetra ry havana. Dia mbola veriko eto indray izany fa tsotra ny fialana aminy tsisy afa-tsy ny mandositra azy, tsy mihaino izay lazainy akory na izay fanazavana ataony aminao eo, izay ilay atao hoe fakapanahy izay. Raha vao mihaino an'izay fanazavany sy fandrebirebeny anao ianao dia tsy maintsy rendrika eo ianao na tianao na tsy tianao, tsy maintsy voany ianao. Tsy aleo ve mihaino ny feon'i Jesosy toy izay hihaino ny feon'ny Satana. Koa meo ianareo anaka ary tandremo ny teny alokin'ny vavako, aoka tsy hivilo any amin'ny lalana ny fonareo ary aza maneho any amin'ny alehany, fa betsaka ny naripana ka maty ary maro ny efa matiny. Ny tranony dia lalana mankany amin'ny fiainantsika, midina ho any amin'ny efitranon'ny fahafatesana. Amen.